Salamo fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo iarahantsika mamaky hiderana amin'ny tompo. Vita ny vavaka vao hipetraka ianareo. Salamo fahavalo ambin'ny folo andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: mamiko indrindra ianao Jehova heriko, Jehova no aram-batiko sy batery fiarovana ho ahy ary mpamonjy ahy. Andriamanitro vatolampy ialofako sy ampihako ary tandroka famonjena sy fiarovana avo ahy. Miantso an'i Jehova izay mendrika hoderainao, ka dia vonjena ho afaka amin'ny fahavaloko. Hivavaka isika. Indreto izay olom-bovonjinao Andriamanitra, mideranao ary misaotra noho ny naharianao anay indray ho zava-boary vaovao. Ny famindramponao tsy mahalany-dritra ahatongavanay amin'ity andro amin'ity. Vaovao isa-maraina tokoa ny famindramponao ary nitarianao lalànanay ho tonga eto am-piangonana izany amin'ity fotoana ity. Fantatray fa eto ianao ary manatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina, dia ekerery tompo ny tarika anay mba ahitana indray ny sitraponao amin'ny teninao, hitombonay amin'ny fahalalananao nefa tsy ho fahalalana fotsiny ihany, izany fa hitalaonay aminao mandrakariva mba ho tonga fiainanay. Dia tario lalana ireo namana mbola tratraoriana ary heveriko ireo olonao izay lihinany amin'itony fotoana sarobidy sy masina itony. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanonanay ny vavakay. Amen. Ny Samuela voalohany toko 7 andininy faharoa hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Samuela voalohany toko 7 manomboka ny andininy faharoa. Vakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Ary hatramin'izany andro izany dia nitoetra ela tany Kiriata Jearima ny fiaran'i Jehova dia 20 taona, ary ny taranak'Israely rehetra nalahelo an'i Jehova. Ary hoy Samuela tamin'ny taranak'Israely rehetra: raha miverina amin'i Jehova mifonareo rehetra tokoa ary ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo Astarta, ka ampiomany ny fonareo ho an'i Jehova. Ary aoka izy ihany no tomponareo, dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Dia nanary ireo Bala sy Astarta ny zanak'Israely ka nanompo an'i Jehova irery andro. Ary hoy Samuela: vorio ny Israely rehetra ho an'i Mispa, dia hivavaka amin'i Jehova ho anareo aho. Dia nivory tany Mispa izy ary nanovo rano, ka nandraraka izany teo anatrehan'i Jehova, sady nifadianina tamin'izany andro izany izy, ka nanao hoe: efa nanota tamin'i Jehova isika. Ary Samuela nitsara ny zanak'Israely tany Mispa. Ary efa reny Filistina fa efa nivory tany Mispa ny zanak'Israely, dia niakatra mely azy ireo andrinan'ny Filistina. Ary noho nandre izany ny zanak'Israely, dia raiky tahotra izy noho ny Filistina. Dia hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samuela: aza mitsahatra mitaraina amin'i Jehova Andriamantsika ho anay ianao, mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia naka zanak'ondry mbola minono Samuela, ka nanatitra azy ho fanatitra-dorana ho an'i Jehova. Dia nitaraina tamin'i Jehova ho an'i Israely Samuela, ary niaino azy Jehova. Raha mbola nanatitra ny fanatitra-dorana Samuela, dia nanatona ny Filistina hiady amin'ny Israely. Fa Jehova nampikotrokorana mafy tamin'ny Filistina tamin'izany andro izany, ka nampifanaritak azy, dia resy teo anoloan'ny Israely izy. Ary ny lehilahin'ny Israely niala tany Mispa, dia nanenjika ny Filistina ka namely azy mandra-pahatongany teo ambanin'ny Betkari. Ary Samuela nakavato ka nanorona azy teo anelanelan'ny Mispa sy Sena, ary ny anarany nataony hoe Ebenezer,
fa hoy izy efa novonjen'i Jehova isika hatramin'izao. Dia resy ny Filistina ka tsy tafiditra teo anatin'ny faritanin'i Israely intsony, ary ny tanànan Jehova namely ny Filistina tamin'ny andro rehetra niainan'i Samuela. Ary ny tanàna izay efa nalain'ny Filistina tamin'ny Israely dia azon'ny Israely indray hatrany Ekrona ka hatrany Gat, ary ny faritanindreo dia lalain'ny Israely tamin'ny tanan'ny Filistina koa, ary niavana ny Israely sy ny Amorita. Amen. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo indreto izahay mijoro manoloana anao, ary miondrika eo anatrehan'ny soratra masina, dia manantena indrindra ny asan'ny fanainao masina hampahitanay ny sitraponao, ny zava-mahagaga ao amin'ny lalanao, mba ho toy ny fahatserovanay ny hamaminy tantely no ahatsapanay koa ny hamaminy teninao amin'izao fotoana ny fandiniana soratra masina izao. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izay efa novakina teo dia ny bokin'ny Samuela voalohany toko 7 andiny 2 hatramin'ny 7 no hiarantsika indray amin'ity fiarahamandinika soratra masina ity. Misy zavatra valo izorantsika araka ny taratasy ny ampelantanantsika. Ny voalohany dia ny fitariana iresantsika ny amin'ny ankapoben'ny bokin'ny Samuela. Ny faharoa dia ny vakiteny, ny toerana hipetrahan'ity vakitentsika ity. Ny fahatelo izay tokony ho marihana atao anatin'izao anjara mofinainantsika izao. Ny fahaefatra dia ireo tokony alalina amin'ity anjara mofinainantsika ity. Ny fahadimy dia fampianana. Ny fahaenina dia fiarahamandinika ny toejavatra misy eo amin'ny fiainanao sy ny fiarahamonina misy atsika tarafin'izao soratra masina izao. Ny fahafito dia famidinana, ary ny fahavalo dia isika tsiraray avy ho amin'ny vavaka mangina setry ny fandiniana ny soratra masina. Ndao ary sika petrano fekibonareo attachez vos ceintures miaingisika izao. Boky Samuela voalohany, zava-indray aloha ny taratasy. Inona ny fantatrao momba ny Samuela voalohany? Iza? Samuela. Ao amin'ny bokin'ny Samuela dia misy ny fitantarana, ny fanosorana ny Paolo mpanjaka sy ny fanesorana any Saoly tsy ho mpanjaka intsony. Samuela nanatanteraka an'izany. Inona koa? Nanosorana sy nanesorana. Mahafinaritra ny teny malagasy. Ezo ho fotsiny miova ao anatin'izany. Inona koa? Misy toko fa tsy misy boky. Misy toko raika amin'ny 30. Iza ilay miteny teo anankiray? Fiantsoana any Samuela ao amin'ny toko 7, ao amin'ny toko 7. Inona koa? Anankiroa sisa e. Aiza ho aiza zany? Na tsy 7 dia 9 dia 20 manodidina eo. Tadiavo zay a sokafo ny baibolintsika. Inona koa? 5 sisa dia Samuela ny tsara ny zanak'Israely. Ary io izay teny namantsika izay fa hidirantsika kely ao antenatenany ao. Ndao azysika. Voalaza namantsika teo fa boky toko raika amin'ny 30 ny ao amin'ny Samuela voalohany. Toko raika amin'ny 30. Nity dia tsy nomenantsika ny fizarana.
izy dia mitantara zava-nitranga manodidina ny 100 taona talohan'i Jesosy Kristy araka ireo taona voafaritra ireo ny 770 hatramin'ny 550 amby arivo talohan'i Kristy. Rehefa manisa taona manatona Kristy moa dia miemitra midina fa rehefa aorianan'i Kristy dia 0 1 2 3 4 hatramin'ny 2024. Rehefa alohan'i Kristy dia tany aloha be tany maka amin'ny aotra. Ny nanoratanazy dia manodidina ny taona 550 amby arivo talohan'i Kristy. Efa nisy soratra moa tamin'izany 550 amby arivo talohan'i Kristy. Inona koa mbola azolazaina? Ao amin'ny bokin'ny Samuela no misy ny teny voalohany hoe voaositra na Mesia amin'ny teny Hebreo. Ao amin'ny Samuela voalohany 2:10 dia ho jerentsika izany fa tsy ilazana masaka eto. Amin'ny tapany farany fa vakitsika ny andininy 10 Samuela voalohany 2:10 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo mba ianareo no hamaky izany. Izany olona be dia be mamaky izany. Iza 2:3 eo zany ny voambolana hoe voaositra no miseo voalohany ato amin'ny Baiboly. Mba ho tadiditsika izany fa ny Samuela voalohany no ahitana ny teny hoe Mesia na ny voaositra voalohany, ny voaosony. Izay eo amin'ny tapany farany. Ato amin'ny Samuela voalohany koa no ahitantsika ny fangatahana ny mpanjaka nataon'ny zanak'Israely. Ny bokin'ny Samuela zany dia vanim-potoana ny tetezamity miala amin'ny fotoana tsy misy mpanjaka ny mpitsara maka amin'ny fifidianana mpanjaka. Raha milamina ara-piarahamonina iainantsika amin'izao zany dia ny hoe tetezamita miditra amin'ny fanjakana. Miova sata fanjakana fa tsy sata repiblika. Miova sata izany eo anjary anana mpanjaka ny zanak'Israely efa niala tamin'ny vanim-potoana ny mpitsara ny mpaminany dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny mpanjaka. Dia hitantsika teo fa ao amin'ny Samuela voalohany misy ny fanondrona, fanendrena, ny fanosorana ny mpanjaka Saoly. Izay mpanjaka voalohany teo amin'ny zanak'Israely. Azafady antsio fa 1120 fa tsy 1020 ilay soratra. Ity bokin'ny Samuel ity dia manomboka amin'ny dia hoe nanjakan'ny Saoly 1 Samuel 8:4-5. Mpanjaka voalohany teo amin'ny zanak'Israely dia misy taona eo 1120 fa tsy 1020. Ny boky dia manomboka amin'ny filazana ny nahateran'ny Samuela sy nahafatesan'ny Saoly. Ao amin'ny tantarany nahafatesan'ny Saoly mizatra nanahitrara namaky an'izy io amikeo ny filazana hoe dia nandoa azy teo izy fa rehefa avy eo ny taonana nalevina. Dia ozy sady dorana zany Saoly. Dia avy eo ny taolany sisa nalevina. Ringe vakitsika manomboka amin'ny fahateran'ny Samuela, tantarany nahateran'ny Samuela maka amin'ny fahafatesan'ny Saoly ny bokin'ny Samuela. Samuela voalohany toko faha 2:30 dia makeny ambany indritritsika 2:30 telo ambin'ny folo.
zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny tompo. Ary nondrenimponina tany Jabesy Gileada izay nataon'ny Filistina tamin'ny Saoly, dia niainga ny lehilahy mahery rehetra ka nandeha mandritra ny alina ary naka ny fatin'ny Saoly sy ny fatin'ny zanany teo amin'ny mandany Betisana. Ary tonga tao Jabesy izy ka nandoro azy tao, ary nenty ny taolany ka naleriny tao amin'ilay hazo tamarisika tao Jabesy, ary dia nifadianina amin'ny fotoana izy. Hitanareo ve soratra masina io? Kay zany a mila alalina io amin'izao fotoana amin'ny fandoroana io mantsy amin'ny fotoana ny Covid moa dia misy hoe satria tsy azo alevina ny havanay dia aleo doranay zany. Dia misy adihevitra natao amintsika evidika maro hoe azo atao ve mandoro fady, tsy azo atao ve, azo fiangorana atao ve ny manao fampovavahana amin'ny laveniny fady. Misy fampianarana izay mbola mandeha amin'ny fikarohana amin'izany eo anivonivontsika fa raha majery an'ity zany dia rehefa lavenina ny nofo tonga teo amin'ny taolany Saoly amin'izay ve alay vao nitaolana alevena, sady midorana zany izy no nalevina tsara. Rehefa mba miresaka fady lavenina zany tsika dia mba jereo io any amin'ny fianakaviana atoke misy resaka Saoly sy fady midorana fa misy nalevina koa. Zay leo rehefa mamaky baiboly dia mamaky ny rehetrarehetra, dia raha io sika manana baiboly misy noty dia jerentsika leo amin'ny lalan-tsara raha misy mandefa antsika ny amin'ny andiny soratra masina hafa momba an'io resaka fandevenana io sa fandoroana ny fatin'ny Saoly io hoe inona marina moa zany natao tamin'ny Saoly. Dia ho an'ny mpandinika kokoa moa dia mandinika voambolana hoe inona ty hoe nantoro azy tao, dia inona le hoe nalevina, nentiny taolany ka nalevina. Ndao ary sika izay ilay bokyny Samuely. Lava ilay anjara mofinaina androany efa nivakitsika teo fa rehefa tonga eny amin'ny fahatelo isika indrindra amin'ny faharoa amin'ny telopolo nitranga zavatra miavaka dia verenantsika vakina ilay andininy. Isaky ny andininy misy foto-kevitra iraisana. Ity vakiteny ity dia manaraka indrindra ny fitantarana n'izany atao hoe nalain'ny Filistina ny fiarany fanekena, dia nentiny napetrany tao amin'ny tombon-tsampiny tao amin'ny toerany dragona sa dago ao amin'ny toko 5 hitantsika ve ao amin'ny toerany dago na anaran-tsampy io fa tsy anaran'olona. Samuela voalohany toko 5 hitantsika ve ny andininy faharoa sy fahatelo. Zao ny voasoratra: ary no nefa azon'ny Filistina ny fiaran'Andriamanitra dia nentiny tao an-tranony dagona izy ka napetrany teo anilany. Ary no ny ampitsininy dia ny fo maraina koa ny Asdodita ka indro dagona potraka ny akoga tamin'ny tany teo anoloany ny fiaran'i Jehova, dia nareniny olona izy ka napetrany teo amin'ny fitoerany indray. Dia mbola mitohy ihany, potraka foana dagona. Eo ny andininy fahaefatra ny ampitsitray dia io fa potraka dagona. Inona ny dikan'izany? Fa tsy ao anatin'ny mofinainantsika moa zany fa ilay Andriamanitra dia mianjera ao anatrehan'ny Andriamanitra ny Israely, mianjera ao anatrehan'ny Andriamanitra ny Israely i dagona. Dia narenina fa potraka ihany sazatra miary. Ilazana hoe mahery moa ny Andriamanitra rehetra, ny Andriamanitra ny Israely. Dia izany tsara ho fantatsika manomboka eo moa fitantarana hoe rehefa avy eo dia nosazian'Andriamanitra ny Filistina, naverena amin'ny toerany zavatra. Dia apekary omany ny omby zanak'omby mbola tanora, dia avereno amin'izay misy azy any. Eo zany ny mofinainantsika no manombo tafaverina ny
fiaran'ny fanekena ary ambarany soratra masina fa nitoetra tao Kiriata Jearim sao de hoe Jelima indray Jearim ndao ary homariantsika ireto mpandray anjara ao anatin'ny tantara. Misy firy izy? efa hoe mpandray anjara efatra: tetragrama, Jehova, fa izay zany ampiasaintsika azy, Samuela, ny Israelita ary ny Filistina. Ireo no mpisehatra anatin'ity tantara ity. Ndao azavaintsika vetivety a, iza moa ny Filistina? Iza ny Filistina? Amin'ny fahafantarantsika azy fotsiny. Niady ny Filistina tamin'ny Israely dia efa nanomboka tamin'ny Samgara mpitsara tao aorianany Samson. Dia any amin'ny bokin'ny Nehemia voavoalaza fa miravindravina ny fihavana ny zanak'Israely sy ny Filistina satria ny fampakavady ireo. Zany hoe rehefa azoitsika ny tantara voalaza namantsika teo fa nanomboka tamin'ny andron'ny Samgara izay mpitsara ao amin'ny bokin'ny mpitsara, Samson, io ny andron'ny Samuel, mbola hatrany amin'ny andron'ny Davida, bokin'ny Nehemia izany miaraka amin'ny Estera sy sisa any vao tsy dia hita misongadina intsony zany atao hoe adiny Israely sy Filistina izany. Avy ay zany ny aviany Filistina. Iza mahafantatra dia mamaky. Fa mamaky mbola mamaky ihany nefa tsy mahita avazy. Filistina dia avy any Egypta. Ireo ny référence amin'ny Baiboly ahafahantsika mamaritra amin'izany fiaviany Filistina izany, saingy nanafika tao amin'ny tany Kananita izy dia tonga ponina morontsiraka tany Kanana. Dia niakatra izy nanafika tao Jerosalema. Jereo tsara, Filistina dia ireo tany amorontsiraka atsimon'ny Kanana. Ny ponina dia avy amin'izany atao hoe Kaftor, tsy Kaftery, any Egypte, araka ny Jérémia 47:4, Amos 9:7, Genesis 10:14, Deutéronomie 2:23 ilay misy an'ilay fanafiana nataony nahazo mipetraka tany amorontsiraka Kanana, amorontsiraka atsimo. Raha Madagasikara zany dia any Tiliara. Efa tamin'ny andron'ny Samgara, Samson no nanafika ny zanak'Israely ny Filistina. Ny sampony dia ilay atao hoe Dagon. Dagon moa zany amin'ny teny malagasy fa tsisy satroka ny hoy. Dagon ao amin'ny 5, 2, 3 efa nivakitsika teo. Izay zany ny Filistina. Tanareo moa fa ny sarin'ny fahavalon'ny zanak'Israely Filistina, Egypta dia enti-milaza ny Satana. Ampahany tao amin'ny firenena Egyptiana zany ny Filistina. Izay fantatrareo tsara fa mifamatotra amin'ny tantaran'ny fanandevozana ny zanak'Israely. Avy ao indray zany ireo no mivoaka avy ao Egypta, dia io mbola mitsangana ho fahavalo, tsy mety resy fa tsy sasatry ny resy. Manafika resy dia resy dia hitsikivy, manafika foa ary teny izay ny fomba ny Satana. Manafika izy resy zany atao hoe resy ny Egyptiana. Fa dia avy eo nisy nivoaka indray avy ao dia io manafika tsy mety tsy reraka ny zanak'Israely io. Tena mitandrina isika fa tsy hoe resy ny fahavalonao Satana tamin'ny fakapana anankiray tsy nahita ambara ny alamaina, dia hoe eo izy na tamin'ny Jesoa aza dia hoy ny soratra masina hoe dia nandao azy izy aloha. Zany hoe mbola hifankahirintsika Jesoa, ka tsy mila mandromandro mihitsy sika kristiana hoe na resy fakapana anankiray dia aleloha izotra foa ny tilanantsika ity, fa mitoy io tsy maty vola voakipy Satana. Ny fahavalon'ny zanak'Israely dia mandeha foana.
izay le hoe tsy sasatry ny misy olana reny fiangonana sady mandehandeha fa afaka indray hoavindray hoavindray ary mifalira ny sedra olana fa anehoan'Andriamanitra ny heriny sy ny faherifany izany. Dia izay ilay Filistiny androso isika eo amin'ny mpandray anjara faharoa dia ny Israelita. Nataontsika metsovimenoatra moa izany tsy araky ny fitanisany eo amin'ny taratasy. Ny Israelita indray, ny Israelita dia ireo Hebreo majiosy izay ihany ny atao hoe Israelita. Fa rehefa tenenina ny hoe Israelita, ny hevitra ao anatin'izany dia ilay fifidianan'Andriamanitra, olo voafidin'Andriamanitra, olo ny firenena voafidy, ny Israelita, zanak'Israely. Jakoba ay niovanarana hoe Israely. Rehefa tononona izany ny teny hoe Israely dia miaraka amin'izany ny hevitra hoe fifidianana sy fanafahana, famonjena. Raha tononona fotsiny hoe Hebreo na jiosy dia ohatry ny firenena rehetra hoe malagasy, ohatry ny firenena hoe zambiana. Rehefa tenenina ny hoe Israelita anonana ny jiosy na ny Hebreo dia ao ilay hevitra efanahy, fifidianana, famonjena. Mpandray anjara fahatelo iza Samuela. Iza moa Samuela io kosa fantatsika rehetra. Inona ny hevitry ny anarana hoe Samuela? Teny Hebreo hoe Shama sy ny hoe El. Ilay noenon'Andriamanitra na ren'Andriamanitra, noenon'Andriamanitra. Samuela dia zanaky ny fiaretany Iana reniny tamin'ny fampirafesana nataony Elikana. Iza ny anaran'ny ilay vehivavy nampirafesiny Elikana tamin'ny Iana? Iza? Afa-tsy kely vetivety fotsiny dia mampinamahitsika. Ao amin'ny toko voalohany misy an'izany. Iza amin'izay aza izy? Rehefa manoratra amin'ny stylo zany nareo tonga dia mahatsiaro isaka manoratra zany dia penina tatararatsy ny penina. Niaritra n'izany Iana ahitanareo amin'ny toko voalohany fa tena kivy tsy ny sakafo, tena hoy nareo hoe deprime mihitsy zany Iana vokatry ty fampirafesany ity. Fa izy nahita vahaolana miavaka, vahaolana tokony zoran'izay rehetra, latsaka ambany tonga amin'ny famoizam-pony hoe ndeha ho any an-tranon'Andriamanitra. Ary dia mivavaka izy tamin'izany dia hoy ery mamoaka ty vehivavy ty, za tsy mamo, za mivavaka, mangataka. Inona ny angatanao? Mangataka zanaka amin'ny herintaona dia hoteraka ianao. Raha ohatra ka mahazo zaza dia omeko ho an'Andriamanitra ny zaza izay aterako. Izany ny tantara amin'ny Samuela, zanaky ny fiaretana ary zaza valim-bavaka izy. Zaza valim-bavaka izy. Natolotra ny tompo izy raha vao ny saranona. Izay moa ilay voambolana hoe raha vao maody ny zaza. Vao ny saranona izy dia efa natolotra ny tompo. Amintsika moa amin'ny lafiny fitsaboana dia hoe médical dia hoe roa taona. Fa nen'ny zanak'Israely mbola mihoatra be an'izany, manodidina ny 3 ka hatramin'ny 5 taona vao misaran'olo ny zaza. Dia anoana izy zany fa hijery tsara, mety hoe taonan'ny Cain ilay zany. Any izy dia natolotra ny tompo. Mbola zaza dia nalefa ny reniny tany amin'ny tempolin'Andriamanitra dia nitaizany Eli. Izay ny tantaran'ny Samuela. Ary eo ilay hoe tonga mpaminany izy aloha amin'ny toko fahatelo
fa mitoko fahafito izy voalazana hoe ny tsara ny zanak'Israely. Samoela zany dia nandray anjara-droa tamin'ny tompo. Tamin'ny voalohany izy dia mpaminany, tamin'ny faharoa izy dia mpitsara mpitarika ny zanak'Israely amin'ny ady izay natrehany. Ary zany tokoa ny voalaza eto amin'ity anjara mofinainantsika ity. Ny mpisehatra fahaefatra dia tetragrama. Jehova ampiasaintsika izany fa mba efa nianatra isika. IHWH. Ahoana ny fanalavanan'izy io? Ny Exodosy 3:14. Izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay iahe. Izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Efa nasitsika dikany hatrany io anaran'Andriamanitra io fa ampatsivony eto hoe ny hoe Jehova dia milaza n'ilay Andriamanitra mamakivaky ny fotoana. Ary ao amin'ny tantaran'ny zanak'Israely araka ny Exodosy dia ilay Andriamanitra mpanafaka mpamonjy mpiady ho an'ny zanak'Israely, mpiady mahery, mpitaritaty. Ary zany no ahitantsika azy ato amin'ity soratra masina ity. Ny fanononana ny anarany ato dia tsy niova ao amin'ny anjara mofinainantsika fa dia hoe inona ihany? Jehova hatrany hatrany. Anjara mofinainantsika tamin'ny talata dia nisy anaran'Andriamanitra efatra. Fa tamin'ity zoma ity ny anarana anonana an'Andriamanitra tao amin'ny anjara mofinainantsika dia tokana ihany hoe Jehova satria miatrika azy eo amin'ny tantara ny zanak'Israely. Atsiarovana mpanafaka mpamonjy mpiady ho an'ny vahoakany. Andriamanitra mamakivaky ny tantara. Fanamariana ny anaran'ny tanàna hoe Mispa. Hevitry ny anana hoe Mispa dia tilikambo fitazanana. Tanàna Mispa zany ity voalaza ity fa tsy izay Mispa any hafa. Misy efatra izy ao amin'ny Baiboly fa Mispa voalaza eto dia ilay teo amin'ny avoanan'ny Jerosalema. Izay ahatazanana ahatsinjovana lavitra ny fahavalo ndeha hanafika. Zany moa zany ny antony trova. Eny an-tendrombohitra eo dia tonga dia avy ny botily io. Fa tany Mispa no nasain'ny Samoela novoriana ny zanak'Israely. Toerana misy ahatazanana ny manodidina, ahatsinjovana ny lavitra. Io Mispa io dia toerana fiantsoana fivoriam-bahoaka. Hitantsika eo tao amin'ny Pitsara 2:20 sy ny 2:120. Io Mispa io tao no nanatanterahana ny fifidianana ny Saoly ho mpanjaka. Hitantsika eo amin'ny soratra ny amin'ny taratasitsika izany. Inona ny evi-panahin'ny Mispa? Ny Mispa zany dia toerana fitadiavana amin'ny tompo amin'ny fotoanan'ny zavatsarotra. Aiza ny Mispa anao? Tia am-piangonana ve? Any amin'ny farany ambony amin'ny trano. Za aiza? An'ilay mahantsinjo lavitra. Ary toerana fametrahana zavatra vaovao, hidiranao amin'ny fiainana vaovao. Isaky ny makany Mispa zany dia ny fidianany mpanjaka ianao. Fidio Jesosy Kristy ho mpanjaka anao. Alefany zany ny evi-panahy, izay hoe evi-panahy. Isaky ny makany Mispa ianao dia afaka hitsinjo ny lavitra, ahita ny fahavalonao sahady, ary hiavao amin'ny fiainanao. Andray mpanjaka vaovao ianao
isaky ny makany misy pa isaky na atao hoe aty am-piangonana hoe misy panao isaky ny maka aty am-piangonana zany ianao dia ataovy mazava ny safidinao androany mety hitovy amin'ny omaly ihany hoe Jesoa ny mpanjaka tsy maninona fantotra telo foana ny fifidiananao any Jesoa ho mpanjakanao. Fandraisana fanavaozana fanapahan-kevitra hifidy mpanjaka. Dia hitantsika moa zany fa atao misy pa dia nanapa-kevitra anaran'ny sampony ny zanak'Israely. Ao amin'ny tokony ho mariana ary izao dia hitetitety andreo andin-tsoratra masina sika hatrany amin'ny fa 420 ndao ary sika 321 firy taona ny zany natao kriata diarima ny fiaran'ny fanekeny. Inona ho ny atao hoe fiaran'ny fanekeny? Mercedes sa Ford sa iny ka inona ny votoatiny izany? Ny fiaran'ny fanekena dia fitoeran'ny tenin'Andriamanitra. Ilay nambarana antsika teo hoe tao ny teny vavolombelona tao ny dimy folo. Manambarany zany zany efa hevitra teolojika manambara ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa mitodika ny altara sika dia aiza ny fiaran'ny fanekena? Aiza ho aiza io altara io zao ny fiaran'ny fanekena raha izay? Ao anatrany io zany le fiaran'ny fanekena. Sao dia le Baiboly fotsiny. Baiboly zany le teny vavolombelona dia le latabatra manga fiaran'ny fanekena. Io zany raha tamin'ny andro Filistina zany dia io ny bataille dia nety ny tany trano misy ny dagona dia potraka teo dagona. Eny ary azontsika tsara ny hevitry ny hoe fiaran'ny fanekena, ny toerana nametrahana ny didy folo, ny teny folo, ny teny vavolombelona ary manambara ny fanatrehan'ny trondro Andriamanitra miteny. Dia izay misaharitantsika eny amin'ny altara riavana. Izay misaharitantsika manodidina ny pilipitra sy ny altara. Ilay Andriamanitra manatrika, ilay Andriamanitra miteny. Fa tsy hoe haingotrano akory le Baiboly sy lakroa fa fampativana ny fanatrehan'Andriamanitra ilay Andriamanitra miteny. Eo amin'ny toeranizy hoe natao talaky maso fotsiny fa misy eziny atao hoe altara sy ny pilipitra. Andriamanitra manatrika, Andriamanitra miteny. Izay ilay fiaran'ny fanekena. Dia mandroso sika eo amin'ny andin'ny faharoa. Inona nataon'ny Samuely? Ao anao hoe Samuely? Andin'ny fahatelo. Ary hoy Samuely tamin'ny tanàn'Israely rehetra, raha miverina amin'ny Jehovah ny fonareo rehetra tokoa ianareo, dia ario hiala aminareo ny andriamanikafa sy ireo astarta ka hampiomany ny fonareo ho an'i Jehovah, ary aoka izy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina. Dia nanary ireo Bala sy astarta ny zanak'Israely ka nanompo ho an'i Jehovah irery. Ny ao sy fibebahana ny Samuela ary dia miaiky sy nanary ny sampony ny Israely. Izay ary andininy fahatelo hatramin'ny sy fahaefatra. Inona ny fahadimy sy fahaenina? Rehefa nibebaka ireo dia nivavaka ho azy Samuely. Nivavaka ho azy Samuely. Dia inona ny toerana? Nanafika ny Filistina
narinamely tamin'ny kotroka Jehova. Ny 17 hatramin'ny faraka 20. Ao amin'io dia misy fitaraina ny zanak'Israely tamin'ny Samoela hoe Samoela aza mitsahatra mivavaka ho anay ianao. Samoela zany tsy entina mivavaka fa ry zareo ihany entina mivavaka. Rehefa voazanareo zanak'Israely pastera vavao anay dia mba aiza zany pastera. Eo amin'ny 15 dia hoy ny zanak'Israely tamin'ny Samoela aza mitsahatra mitaraina amin'ny Jehovahandriamantsika ho anay ianao mba hamonjeny anay amin'ny tanan'ny Filistina. Dia iny tokoa Samoela nanao fanatitra tamin'izay fotoan'izay dia nanino ny Jehova niasa ny tompo ka nandefa kotrokorana dia nandrava ny Filistina. Nampifaritaka azy dia resy teo alohan'ny Israely izy. Izay ilay asan'Andriamanitra. Nibebaka ny zanak'Israely, nivavaka ho azy Samoela dia niasa Andriamanitra. Tsy misy famonjena tanteraka raha tsy misy ny fibebahana. Raha toka tsy misy fibebahana ataon'ny olona mitady famonjena izy dia inona zany no ataony? Io misy fery misy nanabe dia tapeny fotsiny io ararao betadina dia tapenao any amin'ny sparadrasy compresse. Dia inona ny toeny? Sitrana ve? Tavenao ihany. Fa esy olona mihitsy izay ny asa mpifoazana. Rehefa miasa ny mpiandry dia tsy maintsy manao dinikely. Dia esory aloha mibalasy astartanareo ary dia miasa. Raha vao tsy mialy io na mbola manafinafina ny olona iasana, tsy misy kotrokorana milatsaka eo andravan'ny Filistina. Izany ny lidordian'ny asa. Atao midinika rehefa miteny eo ny olona hoe zao ay mibebary anary mibalasy astarta izay tsika vao miresaka. Efa tapa-kevitra reo vao miverena iasana. Raha mbola tsy tapa-kevitra reo dia tanany aloha mandiny teny. Iny indrindray rehefa tezitra ilay olasaina mandinika tena dia hoe kiray mandiny tena dia sosotra be olona iasana hoe ahitany zavatra mihitsy ty asan'ny tompo ty. Ao amin'ny 13:4 dia misy filazana ny fandresena manao hoe tafaverina tamin'ny zanak'Israely ny tany. Ary eo amin'ny 9:12 dia misy ilay filazana hoe nanangana vato i Samoela Ebenezera no nilazana an'izany satria hoy izy efa namonjy antsika teto Andriamanitra. Vato famonjena. Efa lasa dia lasa amin'ny fotoanantsika fa androsika eo amin'ny 4. Inona no tokony halaliana? Tokony halaliantsika efa natsiko teo ihany ny atao hoe fibebahana. Takiana mialoha ny famonjen'Andriamanitra io. Ary izay foana na ny lalam-pamonjena aza rehefa mitory filazantsara sika dia ny fibebahana ary ny fitodiana amin'ny Kristy amin'ny fanahy toritory sy mangorakoraka dia eo ianao no mandray famonjena fa tsy hoe sandray famonjena mizaha tsy hibebaka. Ny lalana izorantsika amin'ny famonjena mihitsy dia ny hoe miala amin'izao tontolo izao miovatodika izay ilay hoe mibebaka dia manatona n'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ka mandray ny famonjena. Tokony hodiniana izany ilay fibebahana hoe arianareo ary ny Andriamanitra reo. Ampiomany ny fonareo ho an'i Jehova ary aoka izy ihany no tomponareo dia hamonjy anareo amin'ny tanan'ny Filistina izy. Elao aloha ny Andriamanitra hafa fa aoka ny Andriamanitra tokana no tompona dia ho tanteraka aminareo ny famonjena. Anankiray amin'izay tokony halalina koa dia ny mazava-dehibe ny fisian'ny mpitarika ara-panahy sy ny vavaka fangatana. Aiza ho aiza amin'ny liturjiantsika moa ny vavaka fangatana?
raha liturgie fahatelo izy dia aiza vavaka fangatana dia tsy mialo mihitsy ny toriteny na oviana na oviana na liturgie fahafiry na liturgie fahafiry tsy maintsy aorianany toriteny raha liturgie voalohany izay fototry ny liturgie hafa rehetra dia aorianany toriteny feo ny zava-maneno dia vavaka fangatana zava-dehibe ny vavaka fangatana iny ary tsy atao tao foana ndraindray ny antsika mivavaka fangatana tonga dia ataontsika ny amin'ny voalohany da iny tsy salama tsy any vavaka fangatana zany fiderana fisaorana fangataham-pamelana ary liturgie faharoa dia fahatokiana famelan-kelo dia fangatana fanamasina tsy misy mihitsy vavaka fangatana ka mialony afatr'Andriamanitra mitoriteny vavaka fangatana zava-dehibe efa tonga any amin'ny fampiarana sika ny vavaka fangatana dia mitaky ny hahafantaranao ny fiainana akapoben'ilay tontolo anaovanao fangatana hivavaka ianao ho an'ny fiarahamonina inavy tokony angatahanao hivavaka ianao amin'ny fiainam-piangonana tsy fantatra hoe ianao tsy manarika akatoka na ohatran'iny dina ny fiainam-piangonana entinao ambany hivavaka ianao ho an'ny firenena gazety iray ary tsijanonanao mahafinaritra mihitsy ny fivarotana gazety feno gambanao raha mamaky an'ireo gazety rehetra miantokantina lohahevitra fotsiny lohateny titra dia efa alina eo ny andronao adindray ianao eo ihany fa aza lalova-potsiny ny fiainam-piangonana aza hoditsita ny fiainam-pirenena izay ny atao hoe mpitarika vavaka fangatana fantatrao ny antony antom-bavaka izay anaovanao na hivavaka fangatana mafy tsara ny fiainan'ny olona kapobeny ianao tsy salama ao voatononao voafonjy isy ny sisa mafy ny fiainam-piangonana ianao mafy ny fiainan'ny fiarahamonina ianao raha vavaka ho an'ny firenena dia fehitsara inavy ny zava-nitranga eto amin'ity firenena ity zao tsy fantatra hoe lany arety sa izy zao zany arety zany avelovany iny aloha mbola miadisista zany ndao azytika mazava-dehibe ny vavaka fangatana ny fisiny ny mpitarika ara-pana ny tokony ho alalinina koa dia hoe ny asan'Andriamanitra vokatry ny fibebahana sy ny vavaka nataony mpitarika ara-pana rehefa nanaiky mibebaka ny zanak'Israely nataony Samoela ny vavaka fangatana dia ny asan'Andriamanitra amin'ny tranga zavatra miseho ady lehibe mety atrehan'ny fiangonana zany dia taonina nino isika mibebary fiangonana vo tsy maiky ny fahaditsika isika amin'ny tranga zavatra miseho amin'ny fiangonana dia tsy tsotra ny tanan'Andriamanitra nino amonjy Jesu tompo mibebaka izay efa tsy nanao atity bebaka izay voatran'ny sanatra raha tsy manaiky an'izany sika aza mieritreritra iny koa fa olanyity ny mpandray moa izany dia mahalala hoe fa inona le izy raha nanatrika akatoka tamin'ny volana martsa fa mila mibebaka sika dia izay zany zavatra tokony ho alalina ny laza ny fibebahana ny mazava-dehibe ny mpitarika ara-panahy sy ny vavaka fangatana dia nizotra ny tanam-pamonjen'Andriamanitra fibebahana vavaka fangataham-pamonjena ary Andriamanitra ny azy ao amin'ny fampianana dia asaina mandinitensika hoe inona reny tokony hibebahanao amin'ny fiainanao manokana karazan-tsampy toy inona ny mbola tsy maintsy hialanao ny atao hoe sampy dia ny zavatra na foto-kevitra na olona apetraka ao ambony no Andriamanitra avelanao hoanana fahefana amin'ny tenanao sy ny mombanao mihoatra no Andriamanitra dia mba mandiniky sika hoe sao dia mbola misy astarika sy bala tokony ialana ary inona ny zavatra tokony angatahanao amin'Andriamanitra rehefa avy mibebaka ianao
inona ny zavatra tokony angatahanao amin'Andriamanitra, mila dinihana koa zany. So dia zavatra pitsopitso madinika ary voatanisa ny zavatra ngeza be tsy voalaza. Matetika rehefa misy olona vangina ka hoe inona no entina mibavaka tonga ny azy dia vary sy laoka, mba tsy hitenenako hoe ny zavatra ranofo, fa tsy tonga amin'ny hoe hivavaka mba hitafatoetra tsara ao amin'ny tompo. Tandremo ny zava-panahy tsy voalaza ao anatin'ny fangatahana, fa zavatra madinidinika no voalaza. Ka tsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinana dia anampianareo ny zavatra rehetra. Ahatsiaroviko koa hoeroanao ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao. Inona ny efa nataonao tamin'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao ka azonao ananganana tsangam-bato Ebenezer. Ohatra hoe afa-panadinana anao, vidiko ity baiboly ity, vomanika ny fahafahako fanadinana. Na omeko ny zanako ity baiboly ity ho fanomerana ny amin'ny fahafahan'ny fanadinana. Itsangam-bato ara-panahy azonao anamariana ny fandresenao ny ady izay natrianao. Indray moa zany ohatra nalovantsika fotsiny, inona ny zavatra andraisanao anjara manokana amin'ny fiangonana satria nandresy tamin'ny ady anankiray ianao. Ejereo ohatra amin'ny manodidina anao, amin'ny ankonanao, amin'ny firenena, ny fiarahamonina misy antsika, so misy sampy tokony mbola ialana ry zareo ao amin'ny fianakaviana. So misy sampy tokony mbola ialana eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena, so misy sampy tokony mbola ialana mahatonga ny tanam-pamonjen'Andriamanitra kotrokorana tsy ho avy hamonjy mandrona ny fahavalo. Io ilay 62 ilay hoe momba hivavahana ho an'ny fiangonana sy ny firenena fantariny ny zava-misy. Itorak'izay ihany 13 efa natsipy teo, Ebenezer atohina miverinao ahorona ho fahatsiarovan'ny asan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, ho fahatsiarovan'ny asan'Andriamanitra teto amin'ny fiangonana. Izay ny asany dikan'ilay hoe rehefa mahatsiaro tsingely fotoana na manao jobily dia mametraka sangam-bato, ireny no Ebenezer. Fa tsy tataotao fotsiny ireny, inona indray izao dia tatady volatra, ka nandresy ny 5 taona, nandresy ny 10 taona, tonga tamin'ny jobily. Izay ny dikan'ny fananganana sangam-bato. Ny fafitoriavana mibebà dia mivavaha manantena. Ao amin'ny tantara faharoa 7:4 raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarana dia toizinareo. Ao amin'ny Jakoba 5:5-20 mifampivavaha mba ho sitrany ianareo. Dia mifarana hoe ny fivavaky ny marina fa tsy hoe maro natokana aza ny mivavaka ka izy no an'ny marina tahaka ny Jesosy dia mahery zany. Be dia be tsika miara-mivavaka nefa tsy marina eo anatrehan'ny tompo. Dia izay ry aminy. Anjaranao no manao vavaka makina eo am-pamaranana dia monina ny ray izay ny an-danitra, rainay izay ny an-danitra miaraka izy. Jesosy misaotra ny amin'ity fotoana ity ary ofehy ny vavaka nasandratra taminao am-pomangina, iranay manona ilay vavaka nampianarin'i Jesosy manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho amasinany ny ananao, ho tonga ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Eo anay izy any nasahaza ao anay ary mamelany heloka ay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa tanteraka aminareo ny jotra antonona amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny fifaliana no hivoahanareo ary amin'ny fiadanana no hitondrananareo. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.